Salama daholo ndao araha tatirina amintsika ireto vaovao malaza ireto amin'ity video ity. Any Bealanana Jozan René sy Volahaingo Marie Thérèse no mitarika vonjimaika eo amin'ny voka-pifidianana. Any Marovoay mitarika ny candidat tsy miankina Andriamatoa Marindry Rasolohery Andry Crissan. Any Antsuisse mitarika vonjimaika ny candidat izay laharana fahatelo amin'izao fotoana izao. Fa any Ambefandrena Avaratra kosa Dainrotsaka tompony Kobay zanakany lahy no mitarika vonjimaika amin'izay fifidianana izay. Ary ny manansika azy dia any Etazonia no heloany fitsarana i Donald Trump nilaza i Joe Biden fa ampitidoza ny demokrasia ny Trump. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa misy tao matatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tamin'ny 7 Mei no dia samy nanatanteraka ny fifidianana daholo isika malagasy rehetra izay nifidy anireo sombavim-bahoaka izay nisafidintsika sy izay lanilan'ny fontsika ary izay noheverintsika fa atokisantsika hitondra ny hitetantsika ao anatin'ny 5 taona manaraka eo. Ka tsy ditson-jara tamin'izany tany amin'ny Fatra Sofia iny ao Bealanana mo marimarana kokoa ka isan'ny distrikta izay nazahoana vokatra vonjimaika amin'izao fotoana izao. Mitarika ny colonel Jozan René sy ny député amperinasa sady ministra teo aloha ao Bealanana ao izany hoe Volahaingo Marie Thérèse zany. Vato 13 eo no manelanelana ny candidat roa tonta voalohany ireto. Somary very lavitra ihany ny candidat izay natolotry ny Irmara izay miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina tsy iza moa izany fa bentananan'ny Bealanana Aziz Meral Badora izay mahatratra arivo mahery ny elinelam-bato eo amin'ireo candidat voalohany roa ireo. Araky ny vokatra vonjimaika farany nivoaka ny zoma raiky amin'ny 30 Mei tamin'ny fifidianana sombavim-bahoaka tao amin'ny distriktin'ny Bealanana dia toy izao manaraka izao. Tamin'ireo bureau de vote 420 sy 420 izany hoe 100 zany ny laharana voalohany izay candidat Jozan René amin'ny antoko indépendant no mitarika izay nahazo vato 11 666 soit 25,96%. Ary ny laharana faharoa kosa candidat indépendant ihany Volahaingo Marie Thérèse nahazo vato 11 633 soit 25,89%. Ary ny laharana fahatelo Aziz Meral Badora izay avy amin'ny antoko Irmara 10 255 soit 22,82%. Ary ny farany laharana fahaefatra misy Zara Jean Charles avy amin'ny antoko indépendant trany 11 387 soit 25,34%. Izany hoe raha ataony ambangovango any Bealanana dia ny candidat anankitelo be zao ao anatin'ny antoko indépendant avokoa izany hoe tsy miankina amin'ireo antoko politika malaza amin'izao fa ny iray ihany no natolotry ny Irmara. Mbola ao anatin'izay fifidianana izay dia any amin'ny faritra Marovoay indray no hijidintsika amin'ny tindray mitoraka ity. Feno ny vokatra amin'ireo bureau mpifidianana 214 ao amin'ny distriktin'ny Marovoay. Mitarika ny candidat tsy miankina Marindry Rasolohery Andry Crissan izay nahazo salanisa 54,88%. Very lavitra ny candidat izay natolotry ny vonan'ny Irmara izay miaraka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina any an-toeranany. Andriamatoa Rakotondravao Georges izay nahazo salanisa 45,12%. Telo rivo latsaka kely eo ny elanelam-bato manasaraka ny candidat roa tonta ireto tamin'ny fifidianana sombavim-bahoaka izay tanterahana tamin'ny alarobia 7 Mei teo iny. Any Antsuisse indray dia mitarika vonjimaika i Dr Richard ary resy amin'ny sambato ny candidat Irmara. Raha ny vokatra vonjimaika tamin'ny bureau mpatatsambato 232 sur 232 manerana ny distriktin'ny Antsuisse dia mitarika ny candidat laharana fahatelo Nouria Richard izay nahazo vato 13 520 soit 33,88%. Ny candidat laharana fahadimy kosa Hyacinthe Befentodmanana natolotry ny vonan'ny Irmara miaraka amin'ny Andry Rajoelina no nahazo vato 13 458 soit 33,72%. Ny candidat laharana faharoa Vanessa Justicia izay nahazo vato 8 274 soit 20,73% no fahatelo tamin'ireo vokatra vonjimaika izay navoaka ny CED ao Antsuisse ao. Marina fa Dr Richard Rajonarson Nouria no filohan'ny coalition anticorruption organisation société civile Sofia. Ny zoma 25 novambra 2022 nampidirana vonjimaika teny am-ponja ny tenany. Ny vahoaka no tambatambatra nandoa ny
antoko ho an'ity candidat izay nibata fandresena vonjimaika ao amin'ny district Antsuy ity. Midika izany fa tena matoky sy mankaty an'ity candidat ity nivoaka ny Antsuy ao amin'izao fotoana izao. Any am-pifandriana avaratra indray dia Dainrotsaka no tompony Kobay zanaky ny lahy no nibata ny amboara amin'ity fifidianana sombam-boaka any am-pifandriana avaratra ity. Mitarika nivoaka mpifidianana vonjimaika tamin'ireo bureau mpifidianana 343 sur 343 amin'ny district am-pifandriana avaratra ny candidat tsy miankina Rabe Narson Bernardin na Dainrotsaka moa refa azy amin'ny maha-artiste azy izay nahazo vato 28 556 soit 52,27%. Resy araka izany ny candidat natolotry ny Vonana Niromara miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina izay député amperinasa parfait Jona Prezaraly izay nahazo vato 26 073 soit 47,73%. 2500 latsaka kely eo ny elanelam-bato izay manasaraka any Dainrotsaka sy parfait andrasana araka izany ny vokatra ofisialy izay ho avoaka ny HCC. Ndao indray raha ho resantsika ny vaovao malaza any États-Unis ihany amin'izao fotoana izao. Ny elohany fitsarana any États-Unis i Donald Trump, izy no filohany Amerikanina teo aloha voasazy ny fitsarana voalohany tamin'ny tantaran'ny États-Unis. Heloka be vava noho ny fanefana volabe nalohany Trump tamin'ny vehivavy izay bika na kintana sara mihetsika ny filma vetaveta no antony nanasaziny ny fitsarana ity filoha Amerikanina teo aloha ity. Amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana Jolay no mamoaka ny didy ny fitsarana any États-Unis ihany. Tsy nifakany fafiny tamin'ny firaisany tamin'ny vehivavy io no tena nanasaziny fitsarana any Donald Trump fa ny fanefany vola naloha tamin'ny lera matoa nanaovany an'izany mba tsy hiresahany mialohan'ny fifidianana tany États-Unis tany. Herika be vava amin'ny Amerikanina ny mety hiendriky ny hosoka rehetra amin'ny fifidianana. Vavabe nataony Trump mahakasika ireo mpitsara izay nanameloka azy ireo. Manakina azo mafy ny filoha Amerikanina Joe Biden ka tondroiny hampididoza ny demokrasia Amerikanina i Donald Trump. Ary ny amarantsika azy dia lalao baolina kitra izay nalaza tamin'iny andro mahalialina iny izany hoe lalao famaranana fiadina ny tompon-daka eo amin'ny Champions League. Mbola i Real Madrid indray no nandrobaka ny amboara ho tompon-daka ny Europe na ny Ligue des Champions. Nanjakany ekipa ny Espagne tanteraka ny kianjan'ny Wembley ka nandreseny izy ireo ny any Borussia Dortmund izay rosy ohatra be izao tamin'iny asabotsy alina iny. Dani Carvajal ilay vodilaharan'ny Real Madrid no nahafaty baolina voalohany tamin'ny minitra faha 770. Avy eo Vinicius Junior no nahafaty ny baolina faharoa tamin'ny minitra faha 320. Ity no amboara faha 520 azon'ny Real Madrid nandritra ny izay nisiny izany Real Madrid sy nisiany izany Champions League izany. Izay raha ny masaka azona roso tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny misesy atao matahotagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.